Isaorantsika mandrakariva ny tompo, manome antsika tombom-potoana afaka miombam-bavaka ao anatin'izao fifampitondranam-bavaka izao. Hoa saiko ampitiavana ary ianao ho amin'ny fiombonana ny amin'ny antom-bavaka amin'ity fotoana ity. Vavaka isika tompoko. Saotranao izay tompo ary tsy mitsahatra mangataka ihany koa famelan-keloka. Amaha olombelona voafetra anay dia mitondra ny antom-bavaka no ataonay, fa toko sy manan-tena kosa izahay, fa ianao ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, mandray ny antom-bavaka dia mamaly izany araka ny haben'ny fahasoavanao. Tondram-bavaka izahay ho an'ireo mpanala fanadinana rehetra, indrindra amin'ity herinandro ity. Efa nanao ny fanomanana ny tsirairay avy, kanefa tompo mila ny fanampianao. Tononona manokana amin'izany ny mpanomponao Eantsa, izay miatrika fanadinana. Ray malalo, izany zanakao izany dia toany fahasalamana, hery sy tanjaka, fafana mitadidy izay ny anarana. Koa tahaka ny ametrahana eo am-pelantananao ny mpanala fanadinana rehetra, dia toy izany ihany koa no angatahanay. Fa raha misy aza tompo mety tsy nandalo tao amin'ny mason'izy ireo, nandritra ny fanomanana nefa hitanao fa ilainy ny amin'izany fanadinana izany, dia mba home ho azy zany. Ataovy mahatsiaro izy ireo ary ity mpanomponao izay nitononona manokana ity, ahatsapa ny fanatrehanao sy ny fanampianao mandritra ny fanadinana. Tononona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.